tanora mamono tena 5 ny tranga tao anatiny iray volana. Firaisamonim-pirenena mitanila ny fanjakana amin'ny fahafana mamory vahoaka. Fanefana sara am-pianarana tsy maintsy misy ny marimaritra iraisana. Alakamisy 17 ny volana aprily ny taona 2024 faltafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-bavao any MJS amin'ny aty takariva ity. Manolotra ny arabary tomboky lasy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy ny politika avy hatrany ary nohaniko afatsika ny fampahalalam-bavao amin'ny takariva ity. Isika no amelona indray ny fanantenan'ny vahoaka malagasy. Hoy indrindra ny nambarany Front National natokotiko Madagasikara marika Ravalomanana tao Morondava. Ny gadona io atoandro teo Andrenivohitry Menabe ny filompanorana natokotiko Madagasikara tamin'ity androany ity. Tamin'ny ranomasina no niona ny ponina tamin'ny manoloana izao fahantrano mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao. Aza matahotra fa minofo fotsiny ihany kosa hoy ny nambarany Front National natokotimo tamin'izy ireo. Any an-toerana mitatitra ny vaovao amintsika ny makasika izay. Germain Nomenjanahary sy Mathieu Prince. Teny andalana amonjy ny trano ivainy anany nosakanan'ireo mponina ny fiara nitondran'ny filoha marika Ravalomanana izay nigadona teto Morondava tokony ho tamin'ny iray ora sasany tolakandro teo. Kiakiaky ny mponina ny iverenany indray eo amin'ny fitondrana. Mahatsiaro mijaly sy tena sahirana tanteraka izahay hoy ireo vahoaka. Aza matahotra minofo fotsiny ihany hoy ny filoha marika Ravalomanana tamin'izy ireo amaolana sy ny fahantram-bahoaka ny tanjony. Avy hatrany dia namory ireo mpitarika ny antoko teto Morondava ny filoha marika Ravalomanana no mafisiny fa isika no amelona indray ny fanantenan'ny vahoaka malagasy manoloana izao olana sedray ny malagasy izao. Ijanona ny Morondava hatrany isika atao anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity. Tsy nitovy ny antotanisa ho an'ny lisam-pifidianana tany an-toerana raha nitatitra nataony mpitarika ny antokotiko Madagasikara avy any Morondava iny. Ijoroantsika hatrany ny fahamarinana sy ny fitakiana fifidianana madio mba tsy hisy ny korontana hoy ny nambarany Front National natokotimo Germain Nomenjanahary sy Mathieu Prince hatrany. Efa miverina eny anivon'ny fokotany ny lisam-pifidianana na simpanavozana manontolo ho an'ny teo Andrenivohitry Menabe manokana. Dia nahitana tsy fahalavorariana ny fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana. Io tolakandro io dia nidinika tamin'ireo mpitarika ny antokotiko Madagasikara ao Menabe ny filompanorana ny antoko. Nanamafy ny antokotimo ny amin'ny tokony izorana ao anatin'ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena. Satria raha vao tsy voasoratra anatin'ny listy mifidy ny anaranao dia tsy afaka andatsabato akory ianao hifidy, tsy afaka hilatsaka hofidiana ianao, tsy afaka ho tendrena mpikambanao anatin'ny bureau fantatsaham-bato ianao, ary tsy afaka anara-maso ny fifidianana akory, tsy afaka anao fitarainana sy fametrahana fitoriana mikasika ny fifidianana raha misy tsy mitombona tsara. Noho izany dia zava-dehibe ny anaranao ao anatin'ny listy mpifidy. Ny zavatra misy anefa amin'izao fotoana izao ireo olona dia zao tonga aty aho aty Morondava dia ny zavatra tsikaritra mitaraina amiko re tompona ndraiky ato. Ao zany ny responsable ny aty amin'ny district ary amin'ny région, district, commune, gaga mahita fa nilazain'ny SED na ny CR izy teo, CR dia zavatra tsy mitovy. Nefa dia nanao arretage provisoire ary nanasoniana le famaranana azy zareo. Dia mitaraina amiko zay président mizatra tsy mazava aminay
noho izany zany ny chef district zay tompon'andraikitra voalohany aty a ny inona ty izy ny CENI zay tompon'andraikitra aty amin'ity région ty a manana responsable lehibe de lehibe zay le hoe mijoroa amin'ny fahamarinana mijoroa amin'ny rariny ty zany zao zatra nataony zareo amin'ny FFKM mandraisa andraikitra arak'izay tandrifanao de nanao izy a nyteny izy tato de nanana zavatsara izy ato am'le tsodrano nataony le hoe antsoavo amivoaka malagasy efa nanapa-kevitra ny FFKM fanao antsoavo amivoaka malagasy tsy nyvoaka malagasy ihany ao anatin'ny FFKM tsy ny kristianina ihany fa nyvoaka malagasy rehetra manontolo mba anao zava-dehibe ny maha olom-pirenena azy hiady fo voasoratra anarana isika adiditsika ny mijoro amarino ny anaranao raiso ny andraikitrao de zao tsy mba le kristianina sy ny voaka malagasy tsony ny tompony andraikitra fa reto le mpanodikodina ny isa mpamadibadika ny zavatra voalaza fa na de fotoana fohy fotsiny ara no nisy elanelany ny ray azo moa ny ray atalata de efa hita sady ny afetsena sy ny fikasan-dratsy le davindreo atao izay fifidianana madio sy mangarahara ary ekenrehetra izay ihany no isoroana ny korontana eto amin'ny fireneny hoy ireo mpitarika ny tima eto Morondava. Ny tenanay tokoa no anisan'ny solotegna ny antoko-tiako Madagasikara niatrika ny ady hevitra mikasika ny fisoroatan-ara agnaty lisy mpifidianana sy ny fanamarinana anazy zay natao tao amin'ny radio fanasina zay radio katolika eto Morondava tamin'ny fahafito ny volana avrily teo niaraka tamin'ny sera sy ny sefo fokotany dia mbola nitenanay ihany koa no niatrika ny fanaovatsonia amin'ny famaranana vonjimaika ny lisy mpifidianana tato agnatin'ny districtny Morondava natrikary sy nefa ny tenanay tamin'io satria tsy andeha fotsiny ny dianay eo fa andinika ijery amantatra ny zava-misy raha teo amin'ny ady hevitra taria amin'ny radio ny sera ny comité électoral régional dia niteny ry zareo fa 200 isan-jato no voasoratra anarana ato agnatin'ny districtny Morondava izay miisa 170 sy 700 sy 900 sy 9 gaga nefa zahay rehefa nanao sonia tamin'ny fara 1 ny volana aprily andro talata tafarany io lesety io raha nilaza ihany koa ny SED ny comité électoral districtny Morondava fa 150 isan-jato no isan'ny voasoratra agnara izay miisa 770 sy 700 sy 700 sy 400 de eo zahay velom-panotanina hoe magnino ny ao agnatin'ny sehatra anankiray ao agnatin'ny décalage 4 andro no misy isa 2 samby hafa no mivoaka aizany marina aizany diso hijoro amin'ny fahamarinana ny antoko-timy raha ny fantatra dia rahampitsy ny fotoana anatanterahana ny congrès paritra ho an'ny tima eto Morondava ka isan'ny antony ihany koa nanaovana ity dinika ho fanomanana ity pejy ny raharam-pirenena izay hatrany dia tompony andraikitra voalohany ary tsy afa-miala amin'ny tsy fahatomombanana maro samihafa hita ao anaty fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana ny CENI anjara briky sy anjara andraikitra izy ireo araka izany no manarina izany dieny izao mba tsy hampisy olana eo amin'ny samy mpisehatra araka ny fanazavana ny entiny avy eo anivo ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena androany raha nitondra ny heviny momba ny tatitra nataony CENI Nzavandremahefa mbola ava-tsara ambaniny tahan'ireo olona voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana tamin'ity taona ity raha noharina tamin'ny taondasa hoy ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena efa zava-dehibe anefa ireny tatitra nataony CENI ireny saingy mbola mampametra-panontaniana hoy ny fanazavana ny fisiany tsy fahatomombanana marobe izay miteraka fanahina ho an'ny mpisehatra fa eo mampametra-panontaniana ihany hoe inona ny antony le olona ve nia soratra anarana tato amina toerana anankiray de tany amin'ny toerakafa sa hoe ina koa hoe so de nisy nandrotsaka ihany koa tamina resaka fanangonana karapanondro sy ny sisa izany nefany a tsy mijanona fotsiny amin'ny fijerevana antony fa mahafanjakana fanjakana dia mila fepetra repérable apetraky ny fitondrana hoe ahitana fepetra izany na de fibetesana fotsiny ihany ara satria misy mauvaise foi ny ao anatin'ny toejavatra ohatran'izany a dia zany anisany
ny mampametram-panontaniana ny KMF Knoe hoe inona moa zany ny tena antony ireo sasanatry sanatria nisy nanome motivation tany hoany hoe endana misoratra anarana ry zany zany tokony hojerena mba tsy verimberena ny toejavatra ohatran'izao. Mihoatra ny 7 tapitrisa ireo olona afaka mifidy eto amintsika raha ny antotanisa navoaka ny Instat tamin'ny taona 2024. 13 tapitrisa no tanjona napetraky ny seni amin'ny fanavozana manontolo ny lisym-pifidianana. 7 tapitrisa maheriana nefa no voasoratra treto. Mbola maro be araka izany ireo olona very zo tsy afaka mifidy aka mety tsy ahasolo tena ny vahoaka malagasy rehetra amin'izay fifidianana ho atao eo. Bakeo moa zany le hoe zay zany hoe tsy ampy ary tena hoe lavitra zany le isa tratrarintsika hatramin'izao mihoatra ny 30 isanjato ny olona afaka mifidy dia tsy tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana. Dia io moa zany mipetraka hoe afaka atokisana ave zany ho tena hoe irreprésentatif ave zay listam-pifidianana zay raha hoe iroso amin'ny olitsitsika amin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Ampatsiarivina moa zany fa le fifidianana amin'ity taona ity dia tsy tokony hoe présidentielle fotsiny resatsika fa eo koa le communal zay tsy asiany fanjakana na ny sainy resaka hatramin'izao nefa tokony anatin'ny calendrier électoral amin'ity taona ity zay élection communale zay ary tsy tokony hoe adino satria mazefandanja ny resaka commune eto amintsika. Tsy afaka ny roso amin'ny fifidianana madio sy mangarahara nefa isika raha tsy miroso amin'ny fanatsarana sy ny fikitihana ny lalàna amin'ny feny fifidianana ho ihany ny fanazavana. Amin'ny alalan'ny fifampiresahana eo amin'ny rivelona eto amin'ny firenena ihany no ahafana manantanteraka izany. Ny vaovao manodidina ny fifidianana izay hatrany dia mazoto anamarina ny anarany anaty lisym-pifidianana eny anivon'ny fokontany olom-pirenena kiondalana lehibe ho an'ny tsirairay izy io azahoana antoka fa afaka handray anjara amin'ny fifidianana ka tsy azo atao ambanin-javatra sy atsirambana hoy indrindra ny sendra ny Ando Miaratiana sy Manora Andriamalala. Fotoana vidiana lafo indrindra ny fanamarinana ny anarana anaty lisym-pifidianana. Maritra ny fahafahan'ny tsirairay andray anjara amin'ny zotram-pifidianana rehetra ankoatriny hoe afaka hifidina tsia. Tsy vitan'izany fa ahafahan'ny rehetra ihany koa mitondra fanamarinana na tsia manoloana ny mety ho fanaran-dalana samihafa manodidina ny fifidianana. Tsy nanamarina ka fa mbola voaeritreritra andeha marina. Fananoratra aina nefa alay tsy aty mipetraka fa ny tsira be dia tany any no misoratra ka nefa naza le taratasy kely fotsifotsy misy etsan'ny tikety kely maitsomaitso kely izay le izy dia alay tsy maintsy makany ka any no mifidy. Zavatsy andrasantsika zany le mpitondra le mba le ampiovan'ny sosialim-bahoaka le fiainam-bahoaka mihitsy no tena tatavy nefa na hovidiana daholo ara izay milatsaka io ka tsy mitovy an'le amin'izao ihany le izy dia vao may lasa tsy mety. Efa nitenen'le chef quartier za fa mbola tsy afa voazo androany mihitsy hoe mindana jereva any dia manao sonira hita ao ny anarana ozy fa mbola tsy afaka mbola miasa. A zany aloha tena hoe fidy foana isaka fifidianana dia mety misy ilana azy na anao fitarainana na anao anina momba fifidianana raha tsy voasoratra anarana ianao dia tsy afaka manao inonina dia hifidy koa zany rehefa voasoratra anarana zany ianao dia mba afaka misafidy niza ho lany eo aloha dia efa mba mifidy ianao fa tsy voatery izay mifidinao akory no lany fa matiantoka be ianao hoe tsy mifidy dia izay olona tonga eo no lany dia zay. Efa nanamarina izay mianakany dia ao daholo ny anaranay ka dia mba azo antoka ianao zany fa mba afaka mba hifidy satria tamin'le taloha zany lasa tsy tokony hifidy zany nefa lasa tsy mifidy dia tamin'ity zany mba hoe hifidy amin'ny fifidianana. Ratsaivina ny farana vonjimaika ny 12 aprily teo teneniviny vomiera misana ny fifidianana isaky ny distrika na CED manerana ny Madagasikara ireo lisitry ny mpifidy araka ny tety andro napetraky ny seni. Hiparitaka eny amin'ny fokontany manerana nosy ireo lisitra no farana vonjimaika ireo ahafahan'ny olom-pirenena manao fanamarinana ary anao fitarainana sy fantsina raha tsy voasoratra na misy diso. Hijery raha misy tsy fanaran-dalàna ao anaty lisitry ny mpifidy toy ny anarana miverimberina na doublon, ny olona efa maty, ny olona tsy ampy taona, ny olona efa nifindramonina. Tsy tokony anaiky lembenana intsony ny rehetra mahalony zany fa samandrehan'ny andraikitra tandrifiny tsirairay. Na izany na tsy izany, mbola manana hatramin'ny 1 Mey 2024 ny olom-pirenena hisoratra anarana eny anivony fokontany.
Ny vaovaon'ny raharaham-pirenena trany ary dia mitanila ny fanjakana amin'ny fahafahana mamory vahoaka. Tsy tokony hanao izany ny mpitondra raha tena mitsinjo marina ny fifidianana demokratika. Vao maika aza hampiematra ny vondrona iraisan'ny pirenena tsy handray anjara amin'ny fiomanana ny fifidianana eto amintsika ny fihesiky ny mpitondra toy izany hoy ny nambaran'ny firaisamonim-pirenena avy amin'ny CCOC. Nzava-Andriamaefa sy mbola avatsara. Tsy mety ary fanitsahana tanteraka ny zon'ireo antoko politika sy ny fikambanana hafa eto amin'ny firenena iny fanapaha-kevitra noraisin'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana mametra ny famorim-bahoaka iny ho ny firaisamonim-pirenena. Tanila ny fanjakana satria mbola afaka manao an'izay hoe fampivoriana ny olona ankalamanjany izay zany ny fanjakana fa ny olona hafa na ny hoe ny entité hafa tsy afaka manao an'izay dia eo moa zany le hoe lasan'ny ferana le zoan'ny olona mba hoe ampivory dia eo koa moa zany hoe ferana les droits à l'expression sy les droits zany d'expression ny rehetrarehetra ka verina fa tsy mety izay zavatra izay. Izy fetraikany amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo vondrona iraisam-pirenena ny zava-misy ho ihany ny fanazavana afa indrindra amin'izao fanomanana ny fifidianana izao. Efa hitantsika moa zany amin'izao fa midy ny vondrona iraisam-pirenena miresaka hoe financement des élections ka heverina moa zany raha mbola tsy misokatra ny raha tsy misy an'izay hoe volonté d'ouverture avy aty amin'ny fanjakan'izay dia tsy hisokatra koa ny hoe ny fahavonona ny vondrona iraisam-pirenena mandray anjara amin'ny fanomanana ny élection. Tsy tokony antehatra amin'ny famatsim-bolan'ireo mpamatsy vola avy any ivelan'ireo anefa ny fanjakana raha tena manana finiavana iroso amin'ny fifidianana ho ihany ny fanazavana. Fa raha miresaka budget moa zany dia tianainy manao izay fanamarian'izay hoe verina fa raha misy le fahavononana avy aty amin'ny fanjakana dia afaka hoe ny financement interne atsika dia ampy amenona ny zavatra amin'ny vola tsy ampy amin'le hoe anaovana an'le élection na municipale zay na communale zay na présidentielle. Pejy ny tranga am-piarahamonina kosa indray ary tao anatin'ny iray volana dia tafisakatra 5.10 ny trangana famonoan-tena. Araka izany dia matety mpitranga tato ato izay trangana famonoan-tena ny anivon'ny fiarahamonina izay ka ny tanora ny tena voakasika. Ny tsy fampiny fanabeazana mifangaro ny olana maro samihafa sy edraina eny anivon'ny fiarahamonina no tena antony. Loza mitatao an'ny tanora ny zava-misy hoy ny nambaran'ny observatoire momba ny tanora ka mila andraisana fepetra avy amin'ny ministera tompon'andraikitra isoroana izany. Nzava-Andriamaefa sy mbola avatsara hatrany. Akoatra ny olana ara-pitiavana izay matety mpitranga anisan'ny mitarika ao amin'ny famoiza-po an'ny tanora ny tsindry ataon'ny fiarahamonina ny fahasarotam-piananatreny sy ny adidy maro samihafa izay mivesatra aminy. Manampitrotraka izany ny tsy fampian'ny fanabeazana hatrany am-boalohany ka izany rehetra izany mitambatra no matetika mahatonga ny tanora iray amohy fo. Dia hatrany am-bola kely ihany izy dia fa miaina herisetra isan-karazany. Na izy hiaran'ny herisetra avy amin'ny ray aman-dreny sy avy amin'ny manodidina, na izy manatry maso zany hoe vavolombelona herisetra isan-karazany. Zany hoe betsaka koa zany eo amin'ny fiainan'ny tanora ankehitriny sy ny ankizy ny zavatra miiba, ny zavatra ratsy, ny zavatra manakorotana na ny sainy io na ny fihetseham-pony io na ny ara-batana mihitsy ary noho ny zavatra miabo. Zany hoe ny hafaliana, ny fifaliana dia ny eto amintsika zany zao dia ny atao hoe hafaliana dia revy. Dia ny revy dia alcool dia rongony dia zavatra isan-karazany izay makany amin'ny fanimbana ny aina. Manomboka miala amin'ny fiarahamonina sy mitokatokana miresaka olana sy akiviana ireo matetika no fambara hamantarana ireo olona mikasa mony-tena. Misy kosa nefa ireo tsy ahitana soritra mihitsy saingy efa mizaka izay fiketrahana ratsiana izay toy ity tovovavy iray ary efa nikasa moy fo ity. Za moa zany tamin'izany efa vonona efa hoe saika mony-tena mihitsy andro alina le izy. Za efa ao anatin'ny depression, za tsy tia miaraka tamin'olona zany za, tsy tia miaraka amin'ny namako, lasa mitokatokana za zany aminay tsy dia misy contact amin'ny ray aman-dreniko fa efa midao amin'ny chambreko foana. Dia tamin'izay indray alina zay za efa naka antsy dia efa hoe efa andeha mony-tena mihitsy fa mivavaka za dia izay nahatonga anahy tsy tafa-mony-tena satria nandinika za dia matahotra amin'ny fahaverezana koa moa zany dia tsy nindroso tamin'ny famonoan-tena. Loza manambana ho an'ny tanora ankehitriny sy fiketrahana ratsaina mitondra makany amin'ny famoizam-po io ho ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny observatoire momba ny tanora.
amiantso ireo rehetra izay afaka mandray fepetra isoroana io tranga io eo amin'ny tanora io araka izany izy ireo. Zahay zany de te iangavya ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena hoe mafiso ny fampianarana ny internet of good things na ny fampianarana ireo tanora ireo hampiasa ny tambazotra tserasera ho amin'ny zavatra tsara. Faharoa manarak'izay satria tsikaritsay fa misy antony ara-java-mahadomelona ihany koa ho an'ny tranga tany avaratra na tonga azy mitarika azy amin'ny teny dia mangataka ihany koa izay ny amin'ny brigady izay misahana izay fanenjehana ny zava-mahadomelona izay satria miparitaka ny zava-mahadomelona dia tsy voafeny tanora intsony fandraisana azy ireny. Fahatelo manarak'izay ny fifandraisan'ny hery velona rehetra amin'ny fanohanana ny tanora. Tato anatin'ilay volana fotsiny tranga na famonotena 2020 no voaisa tamin'ny alalan'ny fampitamavao nataon'ireo tamazotra mpandinika eny amin'ny faritra ary koa tamin'ny alalan'ny tamazotra Facebook. Vehivavy ny enina tamin'ireo raha toka lehilahy ny 7 hafa. Ajantsika hatreo ny makasika izay fa ivadika eo amin'ny pejy ny sehatry ny asa kosa isika ny manohitoina ny mpitondra no iaran'ny lalana makasika ny cybercriminalité hoy nambarany avy eo anivon'ny randrana sindikaly. Voatontoina araka izany fanehoan-kevitra ary ampiasaina ho fitaovana politika ny fahefam-panjakana hampanginana izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra. Fanadiadiny Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Voatontoina ny fitakiany sindikaly eto amintsika. Tsy anakana ny sindika tsy haneho hevitra nefa ny fanagadrana raha mifanohitra amin'ny itsiny ny ataon'ny mpitondra. Fampiarana lalàna tena aradrary no takiany randrana sindikaly. Famoahana madidio an'ny sento izay voendrikendrika fanamoaka atotany taratasy miafina sy nanala baraka olona ambony. 12 volana no nigadra ity farany ary ny 12 meo avy izao no hiakatra fitsarany indray. Miahiany mpiara-mitolona aminy fa antony hafa no nanagadrana azy saingy namoronana dossier ahafana mitazona azy any am-ponja. Misy fifanarahana iraisam-pirenena izay fanekeny fanjakana malagasy makasika ny fitsanganana sindika saingy tsy hajaina izany. Zary lasa fitaovana ampanginana ireo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana ny cybercriminalité. Fanagadrana io dia manitsakisaka ny fianarana iraisam-pirenena larana fahafito amin'ny 20 sy ny 7 dia izay no nahatongavanay hoe satria ny ministry ny asa no isolo tena ny Madagasikara amin'io fiaonam-be any Genève io hatramin'izao mbola tsy namaly mihitsy zany ny gouvernement malagasy mikasika ny fanontaniana zareo avy any amin'ny OIT hoe ahoana mikan'io hevitra reo mikasika ny famonjana ny camarade Saint oa dia rehefa tsy mamaly izay manontany nametra taratasy eny amin'ny prime ministre ny aty amin'ny CSM efa nametraka fanondronina zao ato hoe fa tsy samy miziriziry tsisy miteny zareo dia avelantsika rehefa tsy eno ny teny malagasy mitovy amin'zareo dia aleo ampiteneniny zao tontolo zao any Genève amin'ny volana Jona ny tena takina indrindra dia hoe ny casier judiciaire ny madio ary izy miverina miasa rehefa aveo satria tokony afaka madiodio izy firenena mikama zao tontolo zao raha ve efa miteny hoe manitsakitsaka fifanarahana resam-pirenena nareo fanjakana malagasy dia mbola angina ihany ve nefa isika prime ministre tsika izay miasa tao amin'ny OIT tandritry ny fotoana maro tokony ho fatany tsara zany. Etsy andaniny misy fantsina tokony ataony makasika ny lalàna amin'ny feny cybercriminalité raha ny fanazavana hatrany. Ny rehetra no tokony hiaran'ny sazy raha mandika lalàna fa tsy ireo manohitra ny fanjakana. Fa ty zany dia tonga dia nentina fotsiny tao anatin'le nitao gadraina iny le banky eny amin'izay matahotra dia emotra daholo ny sindikaly vao maiky raha mampatanjaka ny randrana sindikaly ny zavatra ohatr' zao misy fay zany misy tsy mety zany io resaka lalàna ny cybercriminalité fa mila tokony jerenareo mpanao lalàna rehetra izy io averina jerena fa lasa entina anenjehana ilay olona miresaka zany izy manahirana. Ny maraina teo moa no nametraka taratasy teny anivon'ny filan-kevitra ambony mpitsarana ny CSM manrandrana sindikaly. Taratasy fandrono makasika ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara sy ny tokony hijerena ilay fifanarahana iraisam-pirenena makasika ny sindika. Ho any Anosy isika atao anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity ny vaovao tapatapany dia tsy mbola tafavoaka ny fonjy ny doni hatramin'izao. Ny emitra ho amin'ny 20 volana aprily 2024 izao indray ny fitsarana azy raha tokony ho tanterahina androany. Tsy fantatra mazava ny tena antony nanemorana izany hatramin'ny nahazahoana ny vaovao. Tsara marina fa izy dia nahazo famotsorana vonjy maika noho ny aretina mahazo azy ka mitsabo tena ao amin'ny hôpitaly be Anosy be amin'izao fotoana izao.
fanindrony amin'izao no nanemorana ny fitsarana ny nidony noho ny fitoriana ataony jirama sy ny OMC azy ary ny filazana fananangana fikambanandahalo saika anakirotana ihany koa manany amin'ny mety sy ny ambadika politika anatin'ny rarahatra-ny rehetra manoloana izao fandrirarana izao. Ny vaovaony sosialy to valala voatango ny ankamaroany malagasy amin'izao manoloana indrindra ny fidanga ny vidim-piainana tsy mitsamiakatra. Tsy fantatra mazava hoe inona no tena antony mampidangana azy satria raha tsy teny afa-tsy ny legioma sy ny vary izao dia hita eto an-toerana avokoa ary tsy miankina amin'ny ady any ivelany na ny Covid. Ny vola miditra tsy mitombo ka tsy maharaka ny vola mivoaka intsony. Leo mitaraina ny olona ary milaza fa very fanantenana amin'izao zava-misy izao. Fanadiadiny Ravirazafy Mahenina sy Tahirinena. Mbola tsy nena ho 200 ariary ny vidin'ny kapoaka ny vary lafo indrindra eny an-tsena raha 570 ariary ny mora indrindra, 507 ariary ny litatry ny menaka ary 707 ariary ny kilao ny siramamy. Na ny tongolo na ny ovy samy mbola amitangana avokoa ny vidiny. Hatramin'ny atody ahitana fiakaram-bidy ihany koa, efa tsy mampiteny mony intsondra ny vidin'entana eny an-tsena amin'izao. Ny tsena aloha dia tsisy mahitsy tamin'ity, tena hoe maina be mahitsy ny tsena tamin'ity, tena tsisy hita hoe tsy manam-bola mahitsy ny olona. Fitsitsiana moa zao dia raha mahalala fa tsy maintsy ny kapoaka ny ahena. Izay ao an-tanana aloha no atao izay mahampy fa le mitsosa koa manahirana. Ie, manahirana le mitsosa isanitra ianao tsy ahita za mahitsy fa fitediavana raha ohatra ny anazy zao kisy damy tia midiko ty dia tia azahoana 20, tia azahoana 70 fa hoe rehefa izay men'Andriamanitra izay sahaza 200 amin'ity dia 200 amin'ity. Omaly zao 720 ny ambiny tamin'ity dia 520 ny ambiny tamin'ity. Ianao any manamboatra anazy olona piray tanàna. Sakafo sahaza isan'andro aloha fa raha ny amin'ity aloha tsisy ambam-bary. Miakatra tena miakatra mihitsy aloha zao le vidim-piainana. Indrindrindrindra ny vary hatramin'ny atody era miakatra be daolodaholo mihitsy. Vita indray ty fety mbola tsy hita mihitsy ny fiovana. Miakatra foana, sahirana. Tena hita hoe tena mafy aloha tena mafy indrindra ny resaka asa zao tsy misy. Ny olona variana amin'ny ady politika nefa ny vahoaka miasa hirana vidim-piainana miakatra tena miakatra, ny vola miditra nefa tsy araka le vidim-piainana. Tena resaka kajikajy aloha tena hoe izay eo am-pelatanana anay zao izay 10 mianaka eny mianaka izay fa raha taloha mba mahavita anay ohatra 50,000 zao 100,000 raha tena tsotsofona indray andro. Nefa ny mitady an'izany koa nefa tena hoe tena sarotra dia iazahana fotsiny zany na tena hoe tsy mahita fa zay 50,000 zay nita dia iazahana atao arak'izay mameno azy eo arak'izay. Ho any ankamaroan'ny olona ka raha 5 taona lasa no mbola raisina amin'izao, tsy nisy fitombony zany. Hatreto mbola tsy miatra ilany olona izay ny fanjakana fa tia miala soroetsy ariary ny karama farany ambany. Raha mitamin'ny 5 taona lasa izay anefa tafiakatra avo 10 na enina tamin'izany ny vidim-piainana ankehitriny. Ny vaovaony sosialy izay hatrany tsy mendrika an-drenivohitr'i Madagasikara ny fako misavovona sy mitohy be ary mamofona hoy ny olon-tsotra. 20 taona isan'andro ny fako tsy misy mandroaka eto Antananarivo. Tsy manambola ny komina anamboarana ny fiarabe tokony isahana ny fandraofana ny fako. Ny komina manodidina nefa dia mahavita mitantana ny fako ny samy rehetra, mahazo fanampiana avy amin'ny mpamatsy vola mihitsy azy. Ravirazafy Mahenina sy Tahirinena Atrany. Notratratratrainy be ny tanàna na Antananarivo renivohitra fony izy vao ilatsaka ho fidiana tamin'izany fatao fitaratra amin'ny fahadiovana Antananarivo renivohitra. Ambava ihany zany toy ny fampanantenana alany ihany hatreto, fako mivangongo no misy, miampy ny fofona maimbo sy ny sisa. Ataon'ny komina Antananarivo daholo nefa ny fomba rehetra hitakiana vola, saingy ny asa mahamaika toy ny fandraofana fako tsy ataony. Atao alaolana ny fiara fitaterana sy ny karamampiasa izay tsy voaloha amin'ny tokony ho izy. Tena manahiringelina be mihitsy aloha izy indrindra moa rehefa avy ny orana zao may tena gravy paritanteraky ny arabe rehefa tena miakatra ny rano tsy mendrika raha ohatra zao koa zany. Antananarivo zany zao capitale zay zany hoe atao fakatahaka fako be ny akanatahaka zay ny zava-misy eto aloha zao raha hoe mba mety zany dia asorina any daholo reo. Dia mikoatra ny grevy kely zareo mantsy tamin'le anina tamin'le teo dia tsy nisy nandroaka mihitsy. Tsy mendrika amin'ny Antananarivo mihitsy no fako be ohatra zao aloha.
tsy mety satria maloto le tanàna raha ohatra ohatr'izao. Tsy lavitra n'Antananarivo no misy ny komina Pitatafika fa raha miasan'ny komina amina mpamatsy vola vahiny na ahafana mitantana ny fako ary olona manodidina ny zato ny miara-misalama manangona fako 7 taona mahery isan'andro ao anatin'ny fokontany 13 isa misy vohitra 520 amin'ny mponina 5 seninalina. Orinasa iray niodina nanomboka ny volana febroary 2022 no manodina izany ho zezika ka amidy mora amin'ireo tahatsapam-boly. Tony tracteur, Kubota efatra, autoculteur ray dia karazana oatra bajaj izay hitantsika maso ty anankiroa. Ireo zany ny fitaovana hanangonana ny fako manerana ny fokontany 13 vohatra 220 misy eto Pitatafika. Dia ireo fako voangony ireo indray alefa ery amin'ilay dépôt sauvage ery andrefan'ny brancominerie dia ireo indray misy triena dia alefa any amin'ny site de traitement. Zany hoe le site de traitement toerana anankiray hanodonana ny fako ho zezika. Izay nazonay tamin'ny alalan'ny famatsim-bola ny AFD. Ny fandraisana anjara takin'ny olon-tsotra mponina eto Pitatafika dia efa napetraka ao anatin'le taratasy ketra vola R1,00 isan-taona no alohan'ny isan-tokantrano mba ahafahana mampiodina an'ireo fitaovana fanangonana fako ireo. Dia isaorana vahoakana Pitatafika fa maro anisany mandray anjara mahita tsara hoe miverina misy tamberina makany amin'ny zareo ny vola takin'ny komina. Raha ny zava-misy sarotra ny aminaviana fandroso i Madagasikara eo amin'ny resaka fahadiovana miainga amin'ny tsirairay izany amin'ny fihetsika faran'izay kely mahay mitondra ny fako ny mody any an-trano fa tsy ariana etseroa. Ireo mpivarotra ihany koa tokony hanadio ny faritra misy azy isan'andro rehefa andeha hody ary anaran'ny fako eny amin'ireo toerana voatokana. Ny komina indray mandray andraikitra amin'ny fakana ny fako isan'andro ary mametraka paikady anovana izany ho zavatra azo averina ampiasaina. Ny pejy fampianarana Kosindray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia misedra olana goavana ny ray aman-dreny mampiana-janaka eny anivon'ny sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao. Miaina izany bebe kokoa ny eny amin'ny faritra Iva. Tsy mahaloa sara ampianarana araka ny fifanarahany intsony ny ankamaroan'ny ray aman-dreny. Tsy maintsy misy araka izany ny marimaritra iraisana ho nambarany taletsekoly mba tsy hampisy fiantraikany amin'ny fianarana indrindra ho an'ny mpianatra anala fanadinana. Ando miaradina Manora Andriamalala. Roa volana tsy gadona ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana eto Madagasikara, misedra olana amin'ny fanefana saram-pianarana ny ray aman-dreny, indrindra ireo mampiana-janaka eny amin'ny sekoly tsy miankina. Raha tamin'ity volana aprily ity, 700 no tsimbolana aloha izany, raha tokony eo amin'ny fahadimy andro voalohan'ny volana ny fanefana ny saram-pianarana. Milaza ho sahirana avokoa ny ray aman-dreny ka tsy maintsy mifampiraraha amin'ny talentsekoly. Miandro kely maîtresse ohatra na hoe ny écolazy fa izay mbola ohatran'izao na ohatran'izao ohatrany hoe manana ny olana eo izy misy ohatran'izao indray misy ohatran'izao indray dia miandry an'iny aloha ny sekoly kanefa kosa ny sekoly tsy afaka tena hoe miandry lavitra be an'ilay daty fa rehefa misy ohatra izany tena hoe tena olana dia misy ihany misy kely ohatra ny fahatapahan'ny ankizy ohatra n'izany rehefa tena hoe ndray aman-dreny koa rehefa tena ao anatiny hoe tsy fahavononana tanteraka izany. Misy manefa tena misy nefa ny tena ao anatin'ny olana tanteraka dia misy ohatra hoe mijanona eny an-tenatena eny. Tsy mitaza-potsy ny fahasahiranana menjady amin'ny ray aman-dreny ny sekoly fa tsy maintsy mitady vahaolana ifanarahana na dia misy fiantraikany amin'ny fampandehanandraraha ao an-tsekoly azy izany. Tanjona ny ahafahany ankizy rehetra manao fanadinana tsy averimomoka ny ezaka vita. Ny sekoly dia miezaka hatrany hoe hanohy ny fianarana ny ankizy satria efa hita hoe efa akaiky izao ny datin'ny fanadinana. Dia ny sekoly sy ny ray aman-dreny izany dia miezaka mifanantona foana. Manantona ny ray aman-dreny ny sekoly miezaka miantso ireo ray aman-dreny izay ao anatiny tena hoe tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'ny tsy fanefana ny saram-pianarana. Dia miezaka izany mifampiraraha amin'ny ray aman-dreny mba tsisy fiantraikany any amin'ilay ankizy hanao fanadinana izany izay zavatra ary tena tsy tokony ho fantatry ny ankizy mihitsy satria hitantsika hoe manimba ny sain'ny ankizy izany raha izany ny fantatry ny ankizy hoe tsy hanao fanadinana izay vokatra izay olana eo amin'ny ray aman-dreny izay. Marary mitotonga natrany ny fanabeazana eto Madagasikara. Miatrika mivantana any amin'ny fianaran'ny zaza sy ankizy malagasy ny fahasahiranana andavanandro. Misy amin'ireo ray aman-dreny no mitrosa na manajana tanteraka mihitsy ny ankizy noho ny tsy fisian'ny vola.
ny fampianarana nefa no fototry ny fampandrosoana ny maolona sy ny firenena ka raha tsy omena ny lanjany tsy isy fampandrosoana azo antoka. Nampatsiahy ny fijoroany ara-dalàna sy ara-panjakana androany tetsy Antaninarenina ny fikambanany taranaky Rainiaro sy Rainilay Arivony izay miisa ray tapitrisa eo. Mijoro amelomaso indray ny zava-bitany Razambeny eto amin'ny tantaram-pirenena mba ho livainy taranaka Faramandimby. Ando Miaradina, Manorandremalala. Tsy haiko sena eto amin'ny tantaram-pirenena ny diatana ny Rainiaro mpanolo-tsaina akaiky ny Andrianampony Merina. Manambonahitra nitondra ny tafika sady mpanolo-tsaina politika ny mpanjaka Ranavalona voalohany mialohan'ny nanendrena azy ho praiminisitra ny taona 3 hatramin'ny 2 taona nahafatesany. Teo koa Rainilay Arivony zanaky Rainiaro any anisan'ireo mpanao politika teto Madagasikara ihany koa satria efa praiminisitra nandritra ny 13 taona. Nanao vaindohan-draharaha ny fanatsarana ny fandraraha ny fanjakana, ny fametrahana ny tafika ho matianina sy ny fanamafisana ary ny fiarovana ny Madagasikara amin'ny politika ny Britanika ary ny Frantsay. Mijoro ankehitriny ireo taranany nampatsiahy ny fisiny. Mamelo maso mampafantatra mitazona ny fomba sy fady rehetra ary miaro ny vakoka sy ny fahalalan'ireo taranaka izay olovainjafy sy ny hoavy rehetra amin'ny firenena. Ireo rehetra ireo zany dia fototra iray tsy azona iza na iza tsy niavina na atao tsirambina amin'ny tontolo sehatra rehetra izay mahakasika ny zavatra rehetra izay navelan'ny Razambe. Saroto ny ary manameloka ireo filazana samihafa fa misandoka ho taranaka ireto olo-mpanjakana ireto izy ireo. Nanamafy ihany koa fa ijoro tsy amboadidy amin'ny fampahafantarana ny taranaka Faramandimby, ny tantara, vakoka sy lova napetraka ireo Razambe teo aloha. Tsara zavatra rehetra zany dia fomba fotsiny entina anaratsiana sy andisoana tantara indrindrindrindra andisoana tantara eo anatrehan'ny zavatra misy rehetra hatr'izay ka hatramin'izao re zavatra tsy azona ekena tsy azona ekena anatin'ny fikambanana ka ampabe maso no ilazanay fa raisinay feno ny adidy sy tsangambatonay izay andraikitra mahataranaka anay fa tokony andraikitra manontolo ary tokony atonona amin'ny fahalalana ireo taranaka amin'ny zavatra rehetra kitihana momba ny fananana izay lazaina fa vakoka ary voalohany dia vakoka ny taranaka izay ho vakoka ny firenena. Ny orina ny taona 1970 ny fikambana ny taranaka Rainiaro sy Rainilay Arivony voafehin'ny tsy volana laharana 13 tamin'ny 3 oktobra 1770 ary noavozina ny 17 septambra 2012. Ivondronan'ireo taranaka manodidina ny iray tapitrisa. Tanjon'izy ireo ny fameloma maso, fampahafantarana, fitazonana ny fomba sy ny tantara ary ny fady rehetra. Nentin'ireo Razambe ny aina afo ny fahavelony amin'ny alalan'ireo izay navelany ho famantarana hita maso tamin'ny fitantanana sy fanandratana ny firenena fahizay. Vavaon'ny tranga ampiarahamonina ny jiolahy miisa 4 amin'ny tampiadina no laviny balan'ny polisy ny FIP omaly tao Toamasina raha ikasany Androba tao Ambalabe akaiky ny simitiara. Vao nangiran-dratsy teny refitrefitra ny basy notarian'ireo olon-dratsy raha ny vavao miparitaka dia isany maty tamin'ireo jiolahy miaramila iray amperinasa tao Toamasina nitondra basy makahov 9 mm tamin'ny fotoanany fanafiana fanondrony izay nataon'ireto olon-dratsy ireto satria vao ny talata teo ihany koa izy ireo ny voalaza fa nandroba tamina toerana hafa. Amararantsika ny fampalalam-baovao ary ny maresaka iraisam-pirenena ahina ny faharetan'ny Tailandais noho ny loton'ny rivotra any an-toerana taona vitsivitsy izay rakotry ny setroka mainty ny lanitra miaraka hatramin'ny fatra tsy mbola fahita sy ny loton'ny rivotra noho ny fandotona samihafa ao Chiang Mai. Avitra Solondraibe sy Tahiriny aina. Toy izao ny tanàna ny Chiang Mai rehefa tazanana avy aty ambonina ilay vue du ciel. Maizina tanteraka ary tsy misy tazana intsony ireo templa mampalaza ity renivohitra iray ao Thailande ity. Zavona setroka no iainan'ny mponina noho ny loton-drivotra. Tafiakatra 30 avy eny amin'ny faritra napetraka ny OMS ny singa madinika eny amin'ny rivotra any an-toerana. Io singa madinika io dia miditra any anatin'ny lalan-dràn'ny olona ary mitarika aretina maro samihafa. Raha mitombo 10,000 kilograma amin'ny tokony ho izy ny singa madinika eny amin'ny rivotra dia mihena herintaona ny faharetan'ny olombelona.
ny any anterona nefa avy toelen'izay izany hoe mienatra amin'ny efataona ny faharetan'ny olombelona iray miaina hoy ity mpitsabo ity. Ny fikojakojana sy ny fanaovana vaintondra raha io loto miteraka zava-doza ho an'ny olombelona io no mila jerena aingana ho iatran'ny fanazavana. Efa taona maro izay ny tombotsy ny tsahatra ny fiara sy ny kodiaran-droa ao Thailande izay isan'ny mpandoto voalohan'ny rivotra iainana. Itsakilan'izay koa ny fandoroana tanety sy ny fanaovana tavy azona tany azo ambolena ho an'ireo tantsaha. Isan'ny adevitra goavana andrasana io resaka loton'ny rivotra io any atoerana amin'izao akatoko ny fifidianana any atoerana izao. Tsy mbola rehanefa izany ka manosika ny tsikelikely ireo mpizahatany sy mponina hitady toerana hafa mba hanorenana fiainana tsara sy madio kokoa. Dia iny vaovao maresaka iray samy pirenena avy any Thailande iny ary no manakatona am-pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity taky ny mahazatra rehefa avy eo arahinao ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Love in the Villa. Ny tena kosa hametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsy indray tompoko.